Ao anatin'ny fotoana fampianarana ny sekoly baiboly isika mianakavy nampitoraina ny lohateny manao hoe manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy Tompo. Tononona ho antsika rehetra ato anatin'ity tokantrano ity ny fahasoavan'Andriamanitra feno sy ny fitahina lehibe izay arotsak'Andriamanitra isan'andro isan'andro. Marina ary tsy misy adivarotra ilay teny soratra masina manao hoe fa ny famindrapon'i Jehovah no tsy nahalany ritra antsika lehibe ny famindrapony ary vaovao isa-maraina izany hoy ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra. Ny fotoana tahaka an'izao izay nomen'Andriamanitra antsika dia noho ny famindrapon'Andriamanitra izay ahafahanao mbola manao ny adidy manandraikitrao eto amin'ity tany fonenany velona ity, ary ihany koa mba ahafahanao mandinika ny amin'ny hoavinao rahatr'izay satria dia fantatsika tsara ny hoe mandalo izao tontolo izao sy ny filany fa izay manao ny sitrapon'Andriamanitra no maritra mandrakizay. Izaho Jesosy no lalana sy fahamarinana ary fiainana, tsy misy tongany amin'ny ray, tsy misy makany amin'ny ray afa-tsy amin'ny alalako. Izao vanim-potoana ny fahavelomantsika izao ihany ry havana malala no ahafahanao mametraka ny hoavinao mandrakizay ka na inona mety hoe toe-javatra zay no heverinao fa sarotra eo amin'ny fiainanao. Mety hoe manana olana ianao zao na dia ny sakafo hohanina, na ny lamba hotafiana, na ny ekolazin'ny mpianatra, na ny vidin-jiro, na ny tsena, na ny asa ohatrany hoe misy fotoana ohatrany tsy de mandeha zany, na ny fanohitra amin'izany ihany koa tena hoe mahomby be anao amin'ny zavatra ataonao, dia tadidio fa mandalo ihany zany rehetrarehetra zany. Fa misy ilay atao hoe maharitra mandrakizay ary zany ry havana no antony tony fampianarana amin'ny tenin'Andriamanitra tony mba anoroana lalana antsika izay mbola velonaina ka anananao antokony amin'izany atao hoe fiainana mandrakizay izany. Ka mianatra amin'ny baiboly tsika ho taridalana ho anao. Ny mahafinaritra amin'ny tony fampianarana tony moa zany na dia atao hoe miantokany amin'ny hoavintsika mandrakizay ary fitahina ihany koa na dia ho amin'ny asan'ny tananao aza fanarahanao amin'ny tenin'Andriamanitra dia tsy misy ekolazy alohanao na dia ariary aza eto amin'ity fanarahana ty fandarana ity fa ny zavatra mba hoe fandraisanao anjara dia ny mijery ianao dia mankatoa manaraka tsakasy andavany izao fampianarana izao. Fahafozana fotoana satria dia amin'ny fotoana mampalalaka antsika rehetra no mandeha ny fandarana amin'ny ora mahazatra tahaka an'izao izany. Dia izay tsara fampatsahivana kely eo antsika izay. Miarabanao ihany koa ny teniko pasteur izay tafaradalana indray eto amin'ity onjapeo ny 93.8 FM ity indrindra moa zany ny fahita lavitra Amitié TV. Manana ny fiadanana tompo aminao pasteur Tovy dia miarabantsika mianakavy tompo. Andehantsika hiaraka anondrika ny lohantsika dia hivavaka mba hametraka n'ity fotoana ity eo am-pelantana ny tompo hivavaka antsika tompoko. Ry Jehovah Andriamanitra rainay pary ny lanitra sy ny tany misaotra anao izahay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo satria tena resy lahatra izay fa ny famindraponao tokoa Jehovah Andriamanitra no mbola tsy nalandritra anay. Vaovao isan'andro isa-maraina dia tsapanay izany famindraponao zany. Anisan'ny fitahina lehibe ho anay ny fianarana ny teninao tahaka an'izao izay manoro lalana anay tompo, manitsy anay, manamboatra anay, nefa ihany koa manasitrana ny aretina rehetra. Ary indrindrandrindra ihany koa raha ny voasoratra anatin'ny baiboly dia ny finoana dia avy amin'ny alalany fampianarana ny tenin'Andriamanitra tahaka an'izao. Zany hoe rehefa misy olona menotory teny dia manomboka sitrana ny aretiny manomboka mahery izy manomboka manana finoana izy. Izay mandreny teninao ihany koa izy ny tenin'ny soratra masina dia ho velona, tena ho velona ary ho velona mandrakizay. Engany izao fampianarana izao tena ho arabaky teny mihitsy amin'ny fiainan'ny olona Andriamanitra izany fahavelomany izany hitsangana indray ny fiainan'ireto olona ireto ary ahay andray tsara ny teny izy ireo. Ny teny tahaka an'izao mantsy tompo dia manana fahavalo ka rehefa alefa ny teny toro-teny ohatran'izao dia mahagaga fa be lehibe ny olona mitady atory ny masony, rendremana ny masony fa raha meno zavatra hafa nefa dia ohatrany hoe tsy dia taitra loatra. Ankehitriny ary dia mangataka aminao ataovy ao anatin'ny tsiraray avy ny fifohazam-panahy lehibe isambatan'olona fifohazam-panahy
fifoazana ihany koa amin'ny torimaso mba tsy atoritory eo am-pijerena sy eo am-panarana ty fandaharana ity amin'ny anaranao Jesosy Kristy tompo a misaotra indrindra tompo amen. Miarabantsika moa atao anatin'ny tokantrano ato tsika atao anatin'ny tokantrano ato dia mizara telo tsika misy ny olona zay ny heverinay hoe tena linany amin'izao fampianarana zao ary resy lahatra tanteraka ny amin'ny fampianarana ny tenin'Andriamanitra. Misy ihany koa ny squatsy faharoa zay mazoto miaino ny tenin'Andriamanitra ka na inona zavatra torinao dia mazoto fotsiny zao izy miaino azy ary ny squatsy fahatelo dia ireo olona zay ny heverinay hoe mpanakina sy miandrika endritoana fotsiny ny zavatra mety hoe afahany manakina na manaratsy zay fandarana izay na izany na tsy zany ninona toerana misy anao dia asaina trany ianao anaraka nyty fandarana ity ndrao de mba anova ny fiainanao ihany izao fandarana izao. Genesis toko 7:20 vaky itsika trany amin'ny voalohany ka hatramin'ny farany io andalatsoratra masina ray manontolo. Genesis toko 7:20 ny nanompoan'ny Jakoba ny Labana azohony any Lia Israely ho vadiny sy ny nahaterahany zanany dia niaingy Jakoba ka nakany amin'ny tany ny zanaky dia tsy nanana dia nijery izy ka indro nisy lavaka fatsakana tany an-tsaha ary indro nisy ondry amanosy telo di nandro teo anilany fa teo amin'izany lavaka fatsakana zany no fampisotroan'ny olona ny andihan'ny ondrony amanosiny ary lehibe ny vato teo ambava ny fatsakana ary nangonona teo ny andihan'ny ondry amanosy rehetra dia nakodian'ny olona ny vato hiala amin'ny vavany lavaka fatsakana ka nampisotrony ny ondry amanosy ary dia naveriny ray ny vato ho eo ambavany lavaka fatsakana ho amin'ny fitoerany. Ary Jakoba tamin'ny olona ry rahalahiko avaiza moa ianareo ary hoy ireo avy any arana izahay ary izy taminy momba fantatrareo va Labana zanaka lahy Nahora dia hoy izy fantatra ihany ary izy taminy tsara ihany va izy dia hoy izy tsara ihany izy ary indro tamin'ny Rahely zanany vavy mitondra ny ondry amanosiny ary hoy izy indro mbola tandrobe ny andro ka tsy mbola mby amin'ny fotoana famorina ny omby amanondry ampisoa ny ondry amanosy dia andeha andraso dia hoy izy tsy azona atao zany raha tsy efa tafangona avokoa ny andehan'ondry amanosy rehetra ka akodian'ny olona ny vato hiala amin'ny vavany lavaka fatsakana dia vao ampisotro ny ondry amanosy izahay. Raha mbola niteny taminy izy dia indro tamin'ny Rahely nitondra ondry amanosin-drainy fa mpiandro ondry izy ary efa hita ny Jakoba Rahely zanaka vavin'ny Labana anatandreniny sy ny ondry amanosin'ny Labana anatandreniny dia nanatony izy ka nanakodiany vato hiala amin'ny vavany lavaka fatsakana dia nampisotro ny ondry amanosin'ny Labana anatandreniny izy ary Jakoba nanoroka an Rahely dia nanandratra ny feony ka nitomany dia nambarany Jakoba tamin'ny Rebeka fa avan-drainy sy zanany Rebeka izy fa niazakazaka Rahely nanambara izany tamin'ny rainy ary rehefa reny Labana ny filazan'ny Jakoba zanakanabaviny dia niazakazaka nitsena azy izy ka namiana azy sy nanoroka azy ary nitondro azy ho any an-tranony dia nambarany Jakoba tamin'ny Labana zany rehetra zany ary hoy Labana taminy taolako sy nofo tokoa ianao ary rehefa nitoetra tao amin'ny andro iray volana Jakoba dia hoy Labana taminy moana dia rahalako aza ianao dia nompo ahy maina va lazao amiko izay ho karamanao. Ary Labana nananjanaka roa vavy Lia no anarany zokony ary Rahely no anarany zandriny ary Lia nalemy maso fa Rahely bitiana sady tsara tare ary Jakoba tiany Rahely ka nanao hoe hanompo anao fito taona aho azahoako an Rahely zanaka ho faravavy ary hoy Labana aleoko omenanao izy toy zay omena lehilahy hafa tome reto amiko dia nanompo any Labana fito taona Jakoba azahoany an Rahely ary to andro vitsy foana teo masiny zany no ny fitiavany azy. Ary hoy Jakoba tamin'ny Labana aiza nivadiko mba anambadiko azy fa efa tapitra ny fetrandroko ary nampamory ny tompo tany rehetra Labana ka nanao fanasana akanjo no ny ariva dia naka ny Lia zanany vavy izy ka nitondra azy ho any amin'ny Jakoba dia nampanambady azy Jakoba ary nomeny Labana ny Lia zanany vavy Zilpa ankizy vavy ny anompo azy ary no nefa maraina ny andro indro falea izy dia hoy Jakoba tamin'ny Labana ahoana zao nataonao tamiko zao motsy Rahely va no nanompoka anao ka nahoana no fitanao aho dia hoy Labana tsy fanao aty amin'ny taninay ny mamoaka ny zandriny alohan'ny zokony
tanterao ny herinandro ny ty anankiray ty dia omena ianao koa ny anankiray noho ny fanompona zay mbola anomponao ahy fitotoana indray de nataony Jakoba izany ka no tanterahany herinandrony de nomeny Laba de nomeny Labana azy koa Rahely zanany vavy vadiny ary nomeny Labana ny Rahely zanany vavy koa bilaka izy vavy ny anompo azy de novadiny Jakoba koa Rahely ary izy no tiany mihoatra no Lea de nanompo any Labana fitotoana indray izy ary rehefa hitany Jehova fa nakalainy Lea de nampanananaka azy izy fa momba kosa Rahely de nanananaka Lea ka niteraka zazalahy ary ny anarany de natao io Robena fa hoy izy efa mitsinjany fahoraka Jehova fa ankehitriny dia ho tiany vadika ao de nanananaka indray izy ka niteraka zazalahy ary hoy izy satria reny Jehova fa efa nakalainao de nomeny akio ty de nataony hoe Simeona ny anarany de nanananaka indray izy ka niteraka zazalahy roy izy ankehitriny zao de ikambanamiko ny vadiko fa efa niteraka zazalahy telo azy aho izany no ny anaovany nanarany hoe Levy de nanananaka indray izy ka niteraka zazalahy roy izy ankehitriny dia hiderany Jehova aho izany no nanaovany ny anarany hoe Joda de nitsajaza izy ya zava-dehibe zay paster mianatra hatramotsika ny fahatakarana avy amin'Andriamanitra moa zany paster ny teny anarantsika eto hoe inona no hevitr'Andriamanitra inona ny planin'Andriamanitra araky nefa averimberitsika ombenombeny paster hoe io zavatra voasoratra anaty baiboly io de misy antony taholy ary misy dikany taholy misy lesona azy tsoahana taholy ny lesona voalohany pasteur dia ny toetrany Jakoba izay nahay nanompo hatramin'izy mbola teo anatrehan'ny ray aman-dreniny ary izy efa tonga taty amin'ny Labana arafozany anisan'ny tena secret goavana mihitsy pasteur ny lay atao hoe tena fahaizana manompo be da be manko pasteur ny olona manompo fa tsy mahay manompo ary eo daholo ny erreurana mpanompon'Andriamanitra hadosoana mpanompon'Andriamanitra nampitarika fivavahana io na olona manana andraikitra ao anatina toeram-pivavahana io na mpinotsotra io dia sambo manompo daholo fa ny olana de eo am'le hoe ahoana ny principe entinao anompoana an'Andriamanitra ahoana ny style entinao anompoana an'Andriamanitra ahoana ny fomba fanompona ho an'Andriamanitra le zavatra kendrena manko paster de le hoe ary io resako foana manolona atao amin'ny fivavahana paster de mora azahoana sesa rehefa mahay manompo lay olona vomalomalo mihitsy nisy anabaviny resaka tamiko de zao ndresany paster mba omeo asa tam-piangonana paster ozy izy fa tsisy amelomako ny akonako mba omeo asa ato na de mifafatrano asa na de mba manampy zay mba azoko atao ato de miresao a ianao mitompona ndraikitra raha izay le izy miresa mitompona ndraikitra de ny insiste tamiko teo izy de somary nanomboka sakatesitra de zao nyteneko taminy hitandrana bava ato amin'ny fanompona an'Andriamanitra tsy mila mihera amin'ny paster ianao fa ndana fotsiny tonga de manompo raisonko fafa tsy manana heritreritra zany hoe manao an'ity mba handray karama tsy manana heritreritra zany hoe manao an'ity mba azahoako vola fa zao ndana raiso fotsiny ko fafa toy zany mantsaza mipiasa mendrika andray ny karamany azonao ny problème amin'ny olona zany pasteur de zao miasa izy mba handray tambony mieritreritra tambony foana izy fa tsy miasa izy mba hanompo ny olona zany Andriamanitra pasteur de miantso ny olona hanompo azy fa tsy miantso ny olona Andriamanitra mba hikarama ao aminy fa ny erreur na mpanompon'Andriamanitra sasany de ohatrany hoe manao an'ity izy manompo izy de mieritreritra tambony foana mieritreritra hoe inona indray ny tambony mba ho azoko amin'ny anatiny ty fa ny olona tena mahay manompo pasteur
de tsy mieritreritra tambony fa manompo ampitiavana fotsiny zao ny any zavatra mahafinaritra ana de za pasteur rehefa mifidy ataoko le be da be olona manodidididina anao mpiara-miasa ohatra zany de mijery le nytanoran'olo reny ao am-piangonana tena hitako tsara fataro tsara ny hoe iza ny tanora azo iaraha miasa kaiky iza ny tanora azo omena ny ty azy ty iza ny tanora azo ampandraiketina nyty zavatra ty pasteur fa za tsy mijery an'ireny le tanora manao demande fa za mijery ny tanora vonina ny anompo azanao zany hoe tonga de mandray andraikitra fotsiny zao am'izay azo atao tonga de manao ny asa fotsiny zao am'izay azo atao fa tsy hoe melohany anaovako an'ity de ohatriny aloha ny karama de ohatriny aloha zany de ahoana zao fa tonga de mahatsiaro ny andraikiny ary reny olona mahatsapa ny andraikiny reny pasteur mora mahita asa atao am' Jesosy satria mahay manompo izy za hitanao nisy tanora zazavavy zay nafinaritra any toetra hitanao sahirana izy ireo ankizy vavy sahirana ny ray aman-dreny ny tena ao anatina fahasahirana na ao anaty olany mahanitra ry zareo mahanitra de izy efa tsy tafavoaka tamin'ny fianarana tsony de tena sahirana de tonga tao amiko tao izy de nitondra valopy kely zay izy pasteur asa na 25 000 atao anatin'le valopy de miresaka izy pasteur ao zay zay tsisy dada tsony ao zay izy fa mamanay gardien asany zao ny olana zao ka za pasteur ao zay mba tsofrano zay zay izy mbola tokony hianatra fa tsy le fianarana efa tsy vita tsony de nzay koa tsisy asa tsisy nininy de netiny le 25 000 avy any pasteur anaty valopy de zay izy mba vola nangoniko hatrizay hatrizay de tena nangoniko pasteur tena fa zao etiko anaovana ny asan'ny tompo etiko anaovana ny asan'ny tompo tena hitanao zany hoe be da be nge pasteur ny olona manaka-reny fa tsy mahafoy zany tsy mahafoy iara iasa abinao zany ary tsy misy na misy 50 000 ary mahavarina io fa mpanaka-rena ny tena mahetra amin'ny asan'ny tompo ianao zany aza mieritreritra eo misy fiangonana anakiray de feno 4-4 reo de feno tomobila be da be de ianao mieritreritra hoe mpanakarena daoliny ao de hoe satria mpanakarena daoliny ao de anakarena io pasteur io fa matetika hoe afa-tsy hoe mpanakarena rehetra koa matetika mpanakarena ny tena mahetra fa touché ny foko pasteur tena voakasika ny foko nahitany liana-bavy kely hoe 25 000 efa nangoniny taona maro de lasa nanomboka misy olona manaritra vola eo amiko fa tsy de iany tsy hoe tsy misy lanjany akory fa izay ana-bavy zay tena nisy lanjany loatra tamiko pasteur de lasa nanady ady taminy de ahoana sy ahoana ny fiainanareo de ahoana ny sakafonareo de ahoana zany ny anareo de lasa fa tonga ianao de lasa mandray ny andraiky zao pasteur lasa tonga de tsapanao hoe ty ana-bavy ty miendrika atao ohatr' zao ity tanora ity miendrika tokony atao ohatr' zao ity tanora ity tena miendrika ho mpiara miasa akaiky aminao satria Andriamanitra tsy mijery olona parinam-bola tsy mijery olona ikarama tsy mijery olona mpitady vola tsy mijery ny diplômany fa Andriamanitra rehefa mijery olona pasteur de tena mijery ny hoe mahay manompo ve io olona io mijery ny fanetretenan'le olona Andriamanitra pasteur ary na de pasteur aza ny toerana misy tsika mpitarika fivavahana de io pasteur tsika ho alay-parina foana am'le hoe mianatra école biblique mba hivoaka pasteur tsy ratsy zany mianatra any am'ireny faculté en théologie reny mba hivoaka mpitandrana tsy ratsy zany azo atao daholo zany fahalalana ny tovozina any pasteur mianatra any Afrique du Sud mianatra any andafy mianatra any fa hivoaka pasteur fa tsy zany pasteur ny fanaovana azy tsy hoe mianatra tserosy mianatra eriseritretsy zany ianao tsy hoe mianatra école biblique de mianatra baiboly fa resa mahay manompo ve ianao ny atao zany rehefa manao pasteur de mianatra manompo fa tsy mianatra tenin'Andriamanitra mba ho lasa pasteur tsy mianatra fahalalana fa mianatra manompo zany hoe midina ambany ianao manefy tena ianao midina ambany de ao ambadiky ny fidinana ao ambany eo Andriamanitra ny miasa ary Jakoba nahay an'izay secret zay azanao Jakoba nahita an'izay secret zay satria vao nanomboka niona fotsiny izy satria ty tantara ty moa haitsika tsara pasteur fa nandositra zany Jakoba efa ndraisana teto nandositra ny ralany satria efa nieritreretiny Esau ralany ovonony izy
de lasa izy nandositra nakany amin'ny anadandreniny de rehefa tonga tany amin'ny anadandreniny izy de tsy tonga de nanao patron be teo azonao tsy hoe za zanakanabavinao de za patron za zanakao za zanakatsanganao fa natao Jakoba voalohany vo tonga tany tonga de nanompo nanampy an'ireo le cousine an'ireo izy le iny izy ty zanakanadandrenireo izy nanampy an'ireo tonga de vo tonga mihitsy a tonga de nanampy izy tonga de nitratrehatra teo am'le hoe nanala an'le varavaran'ny fatsakana nanampy an'ireo nanangona ny ondro de nanampy an'ireo anabavina tonga de niasa fa tsy nieritreritra karama ary izy tsy nieritreritra karama fa tonga de niasa ary izy koa tsy nieritreritra patron be zay le fampianarana nentina izy paster Alvarez teto hoe Andriamanitra manohatra ampiavinavina fa manome fahasoavana ho amin'ny maniry tena ka ny olona mahay manompo pasteur ny olona mahay manompo de mahay mahazo seza vetivety mahazo seza vetivety amin'Andriamanitra ary ny olona mahay manompo dia miazakazaka ny fahasoavana mitsofoka ao aminy mila takatra zany na pasteur mila matakatra zany na mpiandraikitra ao anatin'ny fiangonana na mpinotsotra dia ny fahaizanao manompo no mampiazakazaka ny fitahina sy fahasoavanao anatinao tsy ny diplomanao tsy ny fahalalanao baiboly tsy ny fahaizanao verset sy tenin'Andriamanitra ary zany ny olana amina fiangonana maro am'izao pasteur be da be loatra ny pasteur mahay mampiady verset mahay mampiady baiboly za aloha de mareriko pasteur tsy mahay noho irenitsika tsy raha resaka baiboly tsy mahay noho ny pasteur sasantsika fa be da be pasteur tena mahay ndraindray manko misy olona mampiady hoe ampiadio amin'ny pasteur any mihitsy pasteurnareo raha fianarana baiboly fa pasteurnareo nianatra taiza amin'ny pasteur tena manaiky tsika mitoraka salut pasteur tsy nianatra taiza taiza tsika fa ny zavatra mba nianarantsika de nianatra nanompo fa tsy nianatra ny toriteny tsy nianatra nitondra fiangonana fa nianatra nanompo ary dia eo ny olana amina fitoriana filazantsara eo am'le hoe lasa tsy mahay manompo ny akamaroan'ny olona fa mahay tenin'Andriamanitra izy mahay mampiady verset izy mahay mipopoka mihitsy izy hoe izao ny Esoa izao ny didy folo izao ny le voaloham-bolana izao ny sisisi izao ny fehiviny Jesosy izao ny bibidi izao ny lalàna hainy zany fa ny olana le manompo tsy hainy ary io no mahatonga na blocage spirituel aminasan'Andriamanitra pasteur tofa zay no mahatonga ny tenin'ny tompo Jesosy miteny manao hoe zay teo lehibe aminareo no ho mpanompon'izy rehetrarehetra tena toe-panana nanany Jakoba tokoa pasteur zay le hoe manompo izay jereo tsara nefa fa i Jakoba de tsy olona tsotra fotsiny fa tena olona manana fahasoavana be noho ny tsodrany tamin'ny Abrahama sy Isaka fa izay tsodrany raisiny tamin'ny Abrahama sy Isaka izay tsy nentiny nreareanana niavinavina tamin'reto fianakavianyreto manao zany ka olomba ositra manana ositra avy any ananiny any ny ositra avy aty amiko hoe tena avy amin'ny Abrahama mihitsy i Abrahama dadabe anay de Isaka no ny dadanay tsy zany mihitsy no fihetsika Jakoba fa araka ny zavatra ny olazainao teo dia nanana n'izay toe-panahy mahay manompo zay izy ny ato amin'ny fitantanana ny asan'Andriamanitra dia tsy mitovy velively amin'ny fitantanana orinasa ny orinasa de ny olona anankiray manam-pahaizana sady manam-pahalalana ary tendrena eo amin'ny toerana anankiray eo amin'ny tale généraly na ny directeur général no mipetraka ho patron sipfe zany hoe raha teanana toerana ambony zany ny olona anankiray de tendrena izy amin'ny alalan'ny conseil des ministres ohatra na amin'ny alalan'ny fanendreny ny tompony andraikitra anankiray fa ato amin'ny tompo ndray de tsy zay ny olona lehibe ato amin'ny tompo de manompo an'izy rehetrarehetra zany hoe tena mahay manompo an'izy rehetrarehetra mihitsy mahay manompo an'io mpino anatin'ny fiangonana io mahay manompo an'io olona zay neverina fa tsy zarizary eo anatin'ny fiangonana io mahay manompo an'ireo olona rehetrarehetra raha fiangonana reo zany ny toerana lehibe ato anatin'ny fiangonana ka raha misy zany mpanompon'Andriamanitra anankiray teo lehibe
de tsy manao kolokolo any ambadika any izy manao hoe na any amin'ny lehibe any any manao hoe mba atovy amin'ny toerana ohatran'izao morangava tena ohatry ny efa elona any nanompo fa mahay manompo araka ny teninao teo pasteur le fanompona tsy fanompona imaso fotsiny fa le fanompona de tena hoe miainga avy ao anatin'ny fo jereo tsara ny zavatra nataony Jakoba teto fa rehefa tonga i Jakoba de tsy avy hatrany de nisy freriana be tao anatiny hoe za avy any amin'ny toerana ohatran'izao ny feviko ka wakaty fa mila vady zay na ny ranom-papanay aty aka vady aty tsy nasiny resaka kory raha teo le vady fa nanompo izy ary tsy niady karaha maraka ny teninao izy pasteur Ertiny fa avy amin'lay lehilahy atao hoe Labana anadahany ny Labana no niteny taminy hoe rehefa tonga ray volana tao i Jakoba de i Labana niteny taminy manao hoe ohatrany tsy mety fotsiny raha ohatra ka hanompo be ohatran'izao ianao fantatry Labana mihitsy fa manompo be i Jakoba fa aleo izy fanarahantsika ihany ny karama de i Jakoba moa araka ny volazan'ny teny soratra masina i Rebeka reniny de malala zay mihitsy hoe olona tsopo be i Jakoba de tonga de zao ny tao anatin'ny fony anompo anao 7 taona fa meo anara elo vadika hoe tsy ny olo akolana mihitsy izy niteny tamin'izy meo anara elo ny vadika de tahaka ny andro vitsy foana teo anatrehana zany soratra masina le izy zany 7 taona zany lazaiko aminao pasteur Ertiny fa ela ihany zany fa no le fahaizany manompo tamin'ny fony manontolo de fotoana vitsy montsy teo anatrehany Jakoba le 7 taona de avy eo nefa nifandisondray ny resaka fa iliandra iny lasa vadiny de mbola nanompo 7 taona ndray izy zany hoe 14 taona izy zany nanompo any Labana to foana dia azony le zavatra notadiavina eo pasteur no ilaina an'le hoe manompo araka ny tenao ary tsy hoe manompo fotsiny fa manompo ao anatina faharetana manompo anatina fifaliana manompo anatina fifaliana ary maharitra ianao anatin'le fanompona fa tsy hoe fanompona ao anatina coup de foudre mafanafana fo be fotsiny vetivety eo satria notahina mba nahazoazo vola kely ohatra de notahina de io fa manompo de rehefa mandalo ady indray de iny fa migrevy amin'ny tompo de tsy hitandray avy eo fa manompo amin'ny faharetana na inona zareo tsara fady sopa anatenana nazo any Jakoba rehefa tapitra le 7 taona de tsy le zavatra notedaviny no azy ny faholon-kafa fa tsy mitora fa tafitohinana ho azy le izy fa mbola nisy fifanarahana ndray tao de nanompo ny ray izy tamin'izay fifaliana sy faharetan'izay de azo ny soma tsara le izy pasteur Ertiny ny eo zany pasteur mifandray foana le lesony tany aloha lay tsodrano nataony Isaka tao amin'ny Genesis 7:10 de tsy mipetraka fotsiny ho azy teny eo izy na hoe tanteraka ho azy fotsiny teny eo fa le tsodrano nataony Isaka rainy de tsy maintsy nisy andraikitra teo amin'ny fitondrantenany Jakoba teo amin'ny fahaizany Jakoba manompo ny fataterahany zay tsodrano zay eo mantsy mandisy fanantenana ny olona indraindray hoe efa voatsodrano ka mandaitra amiko zany le tsodrano tena mariny zany mandaitra aminao le tsodrano fa le fahaizanao manompo an'Andriamanitra no atateraka n'lay tsodrano ohatra misy tsodrano mipopoka foana any izy am-piangonany ampamirapiratra nitavany aminao any izy ka mindra fo aminao ka nomeanao ny fiadanana hotahiny tompo ianao raha mivoaka hotahiny ianao raha miditra nefa ndraindray zavatra mifanohitra am'izany foana no hitanao mandavataona mandritra ny 7 taona angarangidina de miandry ianao hoe zara ny fataterahany le tsodrano marina ve le tsodrano marina fa raka teny pasteur teo hoe le fahaizanao manompo no tsy ampy le fanompotsika no tsy mandeha am'izay tokony ho izy anika tsy mety tanteraka mihitsy lay tsodrano tsy mety tanteraka mihitsy le tsodrano fa i Jakoba de nanaiky ho tahaka ny olona tsinotsinona teo anatrehan'ny rafozany ary de ny rafozany tsy maintsy napakatra azy kelikely no lay fitondrantenany Jakoba io ne pasteur azo entina raha ohatra hoe na de eo amin'ny resaka fitantanana ny firenena aza marina zany
ny fitantanana ny firenena ny problème matetitetika miverimberiny eto Madagasikara eto nandritra ny 20 taona dia zay tonga rehetrarehetra eo amin'ny fitondrana dia ao anatin'le hoe fitadiavan-tseza fitiavatena fitiavam-bola fa tsy tena manompo an'ilay firenena tonga eo mba hotompony tonga eo izy mba hotompony tonga eo izy mba hoe zany ko zay fa tonga eto ihany fa tsy tonga eo izy mba hanompo fa tsy tonga eo izy mba hanompo jareo tsara ny raha ohatsika zao ka zay tantara-pirenena zay pasteur tina ny firenena Rwandais dia ny firenena Rwanda dia potiky niady tany amin'ny taona 1777 anareo zay matadidy nisy olona manapitrisany maro maty tao anatin'izany vokatr'ilay fifandonana teo amin'ny firenena io fa nanomboka teo dia nisy ny fifidianana ara-demokratika dia inona ozy ianao zavatra nitranga pasteur rehefa tanteraka somatsara zay fifidianana ara-demokratika zay dia zao nahay nanompo daholo ny mpanao politika rehetra dia niavana ary rehefa niavana ny mpanao politika dia nanomboka foana tsikelikely ny kolokolo tao amin'ilay firenena Rwandais io fa amin'izao fotoana zao manana ny maizy azy zany firenena zany pasteur raha eto Afrika fotsiny nefa firenena ataoko hoe gisitra indrindra teto ambonin'ny tany zany fa nylozany lavitra Madagasikara amin'izao fotoana zao satria ny mpitondra tao anatin'izany firenena zany sy ny mpanao politika rehetrarehetra fandimby tao dia mahay manompo tena mahay manompo ary zany ny zavatra tokony hisy eto Madagasikara na eo amin'ny fitantanana fiangonana na eo amin'ny fitantanana firenena na ho an'ny mpiasa anankiray miasa ao anatina orinasa anankiray dia ilainy zay atao hoe fahaizana manompo zay tahaka ny Jacob zay pasteur Hertina ny mampandrosony japonais pasteur ny mampandrosony sinoa ny mampandrosony coréenne ny mampandroson'ireo firenena aziatika reo ary ny tsy mampandroso atsika dia zay problème zay azonao raha vao mijery andry zareo japonais anao tena hitanao le na fampiaraba ary zareo miondrika kely ohatr'izay ny sinoa mahay am'le mifanatsy ny ary reo tetina mahay an'le mifanara-dalàna mihitsy ny coréenne nisy fotoana le hoe tapaka 20 minutes nijery tao Japon raha tsy diso asa raha taditonao tantariny dia ny prime ministre japonais ohatra niondrika 20 minitra teo anatrehan'ny vahoaka fona tamin'ny vahoaka 20 minitra niondrika fotsiny raha tsy diso zay pasteur jerenao amin'izany fanompon'ny olona n'le fanompon'le mpitondra fanjakana n'lay le firenena ary normal izy raha mandroso tena tsy misangisangy mihitsy reo amin'ny fampiarana ny lalàna fa tena manompo ka ary araka le tenao teo le fireneny Rwanda io pasteur tena araka le tenao porotiky niady fa amin'izao izy aty Afrika no anisan'ny tena firenena matanjaka ary miazakazaka nisy fotoana nga ohatrany hoe niry zareo frantsay ohatrany hoe tia anampy an'ny Rwanda miresaka fianarany ankizy fa tsy nanaiky izy hoe zay tsy mandraiky fanampinareo fa ohatra manambany anay zany ohatra manambany anay zany manompo anay zany dia tsy nanaiky nandray fanampiana mihitsy inona ny tena secretn'le mpitondra le tena secretn'reo mpitondra reo pasteur tena mahay manompo an'le vahoaka izy dia ny raha ny zavaramborehako dia zao nreko dia ohatrany hoe misy fotoana le filoam-pirenena Rwandais io tena mitsipona fako eny amin'ny any an-dalana hoe mahita fako eny amin'ny arabisy dia izy mihitsy no mitsipona tena mamelesy manadio zany hoe tsy hoe tonga eo izy ho tompotompony azonao tsy hoe tonga eo izy dia mandoandoalika eo amin'ny lonidolo ny olona rehetra fa tonga eo izy tena nanompo an'le vahoaka mihitsy ary ny résultat farany teo tamin'le fifidianana farany teo raha tsy diso naheriny 90 azana 93% 96% ny vaty azony tsy mbola nisan'izany teto ambonin'ny tany pasteur nefa tena fifidianana ara-demokratika mazava tsara 96% taizany mbola nisy filoam-pirenena lana ohatr'izany zay nkinona tonga nany teny teto tamin'ny farany teo fa ireo filoam-pirenena eto Madagasikara reo raha reo ny mahay an'ity baiboly ty tsy miala o miseza amin'ny mandram-pahafatiny izy ary raha miala eo ary izy satria hoe misy an'le délai hoe indroa ihany mandat dia afaka mampiditra ny zanany ray izy na mampiditra ny olona atokisany izy dia miverina ohatra ny Vladimir Poutine izy iny le filohan'ny Russia tena ny olona mahay manompo pasteur ao ny tena secret
fa ny atsika mako tena tratran'le hoe tsy olona ambony raha tsy tompoiny azonao tsika zany tratran'izay hoe alaym-pana amle mila tompotompoiny mila ajajainy mila mibaikobaiko fa patron mila mibaikobaiko fa directeur mila mibaikobaiko fa président mila nzao tena tsy fanao zany pasteur raha tianao ny anana toerana maharitra sady toerana mety ary tia ny olona ny olona mitady olona nompo azy fa tsy mitady olona tompotompoiny ka na any amina toeram-pivavahana na any amina fiangonana na any amina orinasa na any amin'ny fitondrana raharam-pirenena raha tianao ny avita zavatra goavana ary olatsa lavitra de mila mahay an'ity principe any jakoby ty ianao tonga de manompo tonga de manompo any amina sehatra rehetrarehetrarehetrarehetra pasteur raha tianao no tafavoaka ary olasa lavitra ary zany no fahaizana tao hoe tena manana etaetany enao ohatra enao amina miasa amina patron anao e de jerenao ange tena manana enao ohatra hoe olona oka anao olona matoko tsara amy toeram-piasanao de olona marina tsara amy toeram-piasanao de manompo tsara maiza manompo patron anao ny andramo angeny hoe andramo ange hoe ohatra hoe niasanao ohatra jardinier niasanao ohatra mpahandro sakafo ka vitanao ny sakafo nandrahonina narosonao sakafo nandrahona de andany akisa sany tomobiliny patronao e aza mitaky karama aminy fa dio fotsiny tomobiliny de sasasao tsara de karakarao fajerenao na oelana oaingany ahita fity amin'ny patron be io anao ary anao no anisany somotra indrindra ametrany fatokisana indrindra ao anatin'ny tokatranao raha ohatra ka niasanao ohatra informaticien ao anatin'le orinasa fa manandramange ahitanao azy tena hoe hiditra ny patronao de anao no mamono vavadiny manandramange mba manao ny asa tsy asanao fa hoe mba manana fotoana anao de mba hikarakara ny patron sy ny zanana anaotra zany fa ianao no anisany olona tsara toerana indrindra orina kely eo zany pasteur ny fomba fakana seza ary zany ny fomba fakana ny tena toerana sy fahasoavana ny fahasoavana de raisina ao anatina fanompona sy fanetretena fa ny fahasoavana tsy raisina ao anatina fanandratatena sy firehareany ary zay foana na tonga le tsindriko le ten'andriamanitra mivakianao tena hoe ozy izy jesosy zay telo lehibe aminareo no oka ho mpanompony izy rehetra zay teo lehibe aminareo no oka ho mpanompony izy rehetra ka mila mianatra ianao mandray fahasoavana ao anatina fanompona fa tsy ao anatina diplôma tsy ao anatina firehareana tsy ao anatina fanandratatena tsika manko efa zatra am'le hoe inona ny CV anao aiza ny CV anao inona daholo de aiza daholo ny diplôma anao sy ny sisa fa mety tsy manana diplôma ianao miainao n'ity fandarany ity fa mianara manetry tena de mianara manompo na ao amina toeram-piasana na ao anavina tokatrano io pasteur ny lalàna ny filaminana io e ny fahaizana manompo de lalàna ny filaminana manandramange anao madama e madama atao anaty tokatrano aza mandray ny toeranao vadiko ramse de zay mivady samy manana ny hevitra zay indray tsy manan-keresim-bady zany fa manandramange manompo nyvadinao e manandramana mihidina kely anao de karakarao ny vadinao de enao mihitsy milatsaka tsehatra de tena mikarakara azy fa ho hitanao fa nahoelana oaingana ilamima ny tokatranonareo menara manompo ny zanakao de ho hitanao fa hanompo anao tsy hoelany zanakao ary zany foana secret za pasteur matsapan'zany zavatra zany anao amin'ny asa fanomponan'andriamanitra na eo fitondrana fiangonana tsapanao fa rehefa mahay manompo an'ireo olona ao am-piangonanao reo za zao pasteur tofo pitarika eo anatin'ny fiangonana misy aho ohatra de zao za zavatra hitako de ty za manompo an'ireo olona reo tena zany a zavatra ataoko manao zay azoko atao manao zay vitako entina anasoavana an'le olona entina tena hoe inona ny azo atao hitahina an'retolo reto inona ny azo atao anampiana an'retolo reto manao zay azo atao fa mahafinaritra pasteur rehefa hitan'le mpivavaka ianao hitan'le olona ianao manao an'izany fantatsy ny olona koa zay tokony atao fantatsy ny olona zay tokony atao fa ny erreurana pasteur manko de ohatrany hoe za raha aman-dreny ara-panahy za manana ositra vary za pasteur zao nivoaka tatsy a zao zao de mieritreritra izy fa hanompo azy daholo ny olona rehetra ka avinareo hanompo a fa tsy zany ny lalàna atao anaty baiboly
fa raha te hotopony ianao te ho lehibe ianao de mianara aloha midina ry ambany manompo aloha de any ianao any am'le fanompona any ambany any miakatra tsikelikely ary ho hitanao fa atonga stabilité goavana atonga anao stable eo amin'ny toerana misy anao ny fahaizanao manompo ny olona raha mpitarika tanora ianao mpitarika fikambananao am-piangonana mpitarika choral zavatra anankiray iny aza am'Jesosy hoe za ny lehibe ato za ny lehibe ny orinasa za sefo za ny anaka mibaiko a aza mianatra mibaiko fa mianara manompo mianara ianao mihitsy aloha ny midina ambany de ampianaro ny mpiara-miasa ronao ampianaro ny manodidina anao de ianao mihitsy ny andana miosiny fa ho hitanao hiakatra tsikelikely ianao ary tena hipetraka amin'ny toerana maizy anao ianao afaka fotoana fohy pastera tovo zay anisan'ny lesona goavana azo no raisina teto am'ty toetra ny Jakoba ity satria vo hitanao zany le izy hoe ray manontolo eo de i Jakoba tsy niady varotra karama aloha voalohany le anadany reny indray ny lasa nyresaka voalohany hoe tsy mety aminay zao fa hitanay mihitsy ianao fa tena olona miasa be ka izao ranga ndao ifanaraka tsika inona ny atao anao de moramora tamin'ny Jakoba am'izay ny tenin'ny karamany sarotra nge pastera ny karamany Jakoba azonao tsy million takiny Jakoba teto fa hoe zanakao vavy eta ty vadiko sarotra ny za pastera ahoana ny eritreretanao hoe olona mpanompo etsy anao mpiasa etsy anao mpiasa tsotra tapitapikao zanaky patron vavy faravavy no alainao fa men'le patron le izy azonao satria ho ahitany Jakoba le teknika nidirana am'le izy no nitsotra mihitsy le patron any satria hitany Jakoba ny teknika nidirana tao anatin'le izy fara tamin'io zao Jakoba voany hoe ity ny demandeko ty ny CV-ako ty ny anako zao karamako tsy azo ny mademoiselle kely io fa hainy Jakoba hoe tetika Jakoba hoe tsy maintsy azoko reo tsy maintsy azoko ny zanany vavy fa tsy resaka hoe mibirideny koa le izy hoe nanao hoe tonga de forceny fotsiny hoe vadiko tsy resaka zay midirany Jakoba atao anaty fanompona de azo no azy ny zavatra rehetra azony pastera zay mila takatsy ny olo zay sarobitake pastera zany zanaka vavy zany kanefa mitsotra le ranga aleko izy izy menanao eo amin'ny andininy fahafiry izy iny ndiny fasily amby folo ary hoy labana aleko homenanao izy to zay omena lehilahy hafa tome reto amiko tsotra mihitsy le ranga io nefa tsy tena lozika zany amina fiainana hoe etso ianao mpiasa mpiandrondry mety gardien mety chauffeur de avy ianao tena hita ty ny zanakao patron raha patron afafa zany non jereva aloha inona ny diplôme mitovy sa tsy mitovy jereva mifira zany anavaizany ananareo jerena ny zao jerena ny volokoditra zany miperaka daholo fa teto le patron tonga de nanaiky satria hita hoe ainy Jakoba nitsofoka tao am'le ahoana ny azahoako ilay zavatra tedaviko de tao anatina fanompona pastera tovy melohany amara-paranantsika amralasa zay lay fahaizana manompo a tahaka ny fanaony Jakoba zay nyresahany eto io pasteur na ao anatina tontolo na fitondram-piangonana ny fitondram-piangonana ho an'ny pasteur anankiray dia asa tsara indrindra fa asa sarotra indrindra zany hoe mitondra olona izany ary matetika ny mahatonga ny asan'Andriamanitra anankiray tena hoe micoincé tanteraka tsy afaka mandroso dia lay problème mana resaka fiarah-miasa ao anatina fiangonana anankiray dia lay pasteur manao hoe zany no débat ato amin'ny tanàna zany no lehibe ato ka zay tiako atao no atao dia ao ndray misy mpiara-miasa ao ny hoe tsy anao rery ty fa saminy atsika ty rangatya de mifamely ao zany hoe tsy misy mihitsy lay fanatretena ary matetika tsy de misy mijery an'lay tombotsoany le asan'Andriamanitra fa lay tombotsoany manokana sy lay voninahiny manokana hoe za zao lefa zahozahoana zany zay no mipetraka voalohany de raha vo zay nefa no mipetraka de misy fifandomana foana ary dia asan'Andriamanitra maro fiangonan'Andriamanitra maro tokony roborobo no lasa potika am'izao fotoana zao vokatra zay le atao hoe tsy fahaizana manompo zay satria ny pasteur tsy mahalala ny toerana tokony hipetrahany izy mietrehitra hoe patron izy mietrehitra hoe directeur nefa ny toerana nametrahan'Andriamanitra atsika de mpanompo itsika ary araka ny tenao teo pasteur hoe rehefa mahay manompo ianao
de manaraka ny ataonao daholo ny olona rehetrarehetra tadio tsara fa ny pino anankiray ao anatin'ny fiangonana rehefa manana toetra na ondry ianao ny ondro zany matsy ryabana de malefadevaka de manahaka ny toetranao daholo reo olon'ireo fa rehefa osy ianao ka ny toetrana osy hitatsika ihany fa mitrongotrongro zay ny osy de lasa osy kely daholo ko lay pino ao anatin'la fiangonana zay toetranao ihany satria resaka fanahy io no mifindrany am'reo olon'ireo rehefa mahay manetry tena le mpitarika de manetry tena daholo ny olona rehetrarehetra ao anatin'ny fiangonanao ary zany ilaina le hoe mianatra ny école biblika tahaka an'izao zany eny hoe pasteur no nahatonga ny davida teo amin'ny toerany davida mpanjaka zany eny hoe olona tsinotsinona fa mpiandrondro ihany ko e ary rano marina de tsy tokony ho hitany vahoaka mihitsy zany davida mpanjaka zany fa nanomboka nahay nanompo izy rehefa ny ranjeseray ny andro ny ondrony de jereo tsara mihitsy fa sary piaro mihitsy izy tamin'ny ondro ndray andro no an'ny liona sy ny tigre ny bera ny ondro ndray de izy mihitsy no nanao sakrifisy ny tenany hamonjy an'ireo ondry amanosy reo de nyvolony tena matiny mihitsy eritreretinareo zany hoe olona izy ianao niady amina liona zany ny liona zany tompoko biby tsy mety resy mihitsy fa resiny davida zany no lay hoe iraka nampanaoviny rainy azy ty de tsy maintsy manompo tsy maintsy maty tosatsaka sy andavany any zavatra nampandrany raiky oa de nanompoka teo am'izay fahaizany manompo zay no ny ekarany tsikelikely tsy mitady seza davida tsy mitady seza izy fa niakatra tsikelikely izy de jereo tsara pasteur fa ny olona anankiray hiakatra eo amin'ny toerana lehibebe koa eo amin'ny fanompona de ny olona mandresy ao anatin'ny ady zany hoe ny olona mahay manompo ihany ko de olona tsy mitsokady fa miatrika ny ady io ary rehefa ianao zay manompoka miatrika ady ka ho resinao ny adinao de hiakatra dingana ambonimbony kokoa anao zay rehefa resiny davida lay liona sy ny bera de aveo izy naresany goliata ny fandreseny any goliata nanompoka nahitan'ny olona tsy kelikely azy ary davida tsy niseho mihitsy tsy nanonona ny anarany mihitsy davida na de kely azy atao anatin'ny baiboly manao hoe zany ho davida fa zao ny zavatra ny teneniny mantsy any goliata zaho izy de manatona anao amin'ny anaran'ny jehova andriamanitry ny israely zany hoe niafina tao ambadika andriamanitra davida zay natonga azy ho hita pasteur matetika mantsy ny olona anankiray ty sehoseho tsy de hita loatra fa ny olona miafina ao ambaditsy kristy no tena hita ary zany de secret be raha tianao no ambony de midina ny ambany raha tianao ny sandratra de aoka ianao anetry ny tenanao aza miandry an'andriamanitra anetry anao fa ianao mihitsy ny manetry ny tenanao raha tianao no hita de mefena foana ao ambadika andriamanitra de ho hitanao fa ho hita ianao raha tianao no lehibe de manompo amin'ny fonao manontolo fa arakarak'izay fanomponao an'andriamanitra zay de mahatonga anao ho hita fa io tantarany davida io de tena mahagaga mihitsy hoe rehefa resiny goliata tsy izy ny nanandra-tena manao hoe ataovy mpanjaka ary zalahy ataovy mpanjaka fa saolo mpanjaka raha netsy naresy an'io e tsy nitady seza izy fa ny seza nitady azy ary ny vahoaka tonga de nyteniny manao hoe tena io marina no mpanjaka io nay samoely lampaminany tonga de resy lahatra hoe io ny mpanjaka satria mahay manompo izany olona izany pasteur eritiny ary ny fahaizana manompo tompoko tsy avelan'ny seza hipetraka any amin'ny toerana farany ambany ianao fa tsy maintsy miakatra ianao niza manetry anao de tsy maintsy mipetraka eo amin'ny toeram-boninahitra ianao zay ny zavatra nitrangy zay pasteur tsy avelan'ny seza mipetraka amin'ny fitetaka ambany zany ny olona mahay manompo pasteur fa tsy maintsy miakatra foana ary de hitanao ny afarany jakoba teto fa 7 taona izy nanompo any labana tena tsisy gidragidra tsisy olana tsisy problème pasteur fa tena nanompo ampitiavana ry mpanetretena azony jakoba mihitsy ny zana amin'ny raha vavy mihitsy azy ny ray azony jakoba teto pasteur satria zay foana ho ale izy pasteur ao amin'andriamanitra zany pasteur tsy fitedavatseza ao zany tsy hoe ezaka isandratra tsy mety an'zany atao amin'andriamanitra ny fisandratana tsy fiezahana ny fisandratana fa ny fisandratana de fanompona zay le izy pasteur zay angamba fa de andao ivavaky tsika maiza mandray lesona ry mpitandrina isany ry mpitondra fivavahana ry mpinotsotra ry mpendraikitra
ry mpitondra firenena ry mpitondra fivavahany ry mpitondra orinasy zany ny secret ny zavatra rehetra ry mpivarotra maiza manompo ny client manompo ny olona manompo ny avanao manompo ny manodidina anao fa ho hitanao nisandratanao amin'ny zavatra tsy ho takatra ny saina ivavaka tsika tompoko makasiraka tompo fa androanynao dia naome lesonanay indray ny fahaizana manompo lesona lehibe zay tao amin'nivon'ny fiainany Jakoba zay azo everina tompo fa tena nahavarina mihitsy moramora foana ny nazahoan'ny Jakoba amin'ny valim-bavaka rehetra nazahoan'ny fitahina nazahoan'ny fahasoavany satria ainy tsara ny tsofoka tao anatin'ny voalazan'ny teninao ainy tsara ny tsofoka tao anatin'izay voalazan'ny baiboly dia tsy inona akory tompo fa ny fahaizana anao nompo na izy fahaizana maniry tena manantena fa hotahinao tompo reto mpijery reto mpanaraka amin'ny fandarana hiditra tsehatra ianao ary aneo nyherinao sy ny voninahitra ao ianao aneo fahakakana avy aminao ianao a mba tena atonga anay ay andray fahasoavana ary ay ho tonga ho amin'ny toerana ho fantatray hoe ahoana ny fomba azahoana hatratrarana ny toerana tiana ho ametrahana anay zay fantatray tompo fa ho apetraka ho any amin'ny faratapony ny olona zay mahay manompo faratapony ihany koa makasitraka anao a Jesosy malalako amin'ny anaranao naovana an'izany afaka izany ary manantena fa hotahinao reto mpijery sy mpanaraka amin'ny fandarany reto eny tompoko mifarana ny fandarantsika raha ifanerasera aminay moa anao amin'ny alalan'ny fangataham-bavaka na fanamariana na ihany ko fanontaniana dia ny 034 04 362 67 34 04 362 67 na ny 033 24 543 06 ireo no afahantsika mifanerasera ho tahin'Andriamanitra tompoka veloma tompo